Anatrany fiarabanto plasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ialana tsiny ny amin'ny fahatarana noho ny fahatapahan-jiro izay matety pitranga ka antony mahataraiky ny asa ho an'ireo ekipa izay manatanteraka sy manatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Asainy ampanajana ary ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mitoy ny tolona miantso ny firaisan-kinan'ny malagasy ny mpanolontsaina Antananarivo ijoro sy itaky ny marina ho an'ny vahoaka. Mitoy hatrany ihany koa ny fampandriana drisa sy lainga ataon'ny mpitondra ankehitriny ho hatrany ny fanazavana. Tsy ampitsony ny fialana fa mila miaraka amin'ny filohan'ny Sena sy ny fandravana ny rafitra ao amin'ny antenimeran-doolona ary ny fametram-pialan'ny prefet Antananarivo. Mitsangana androany ny komity mpandrindra ny etsika ivondrona ny hery rehetra ho fanamafisana ny etsika izay atao. Ny antsipriana izay ary. Fanambarana. Eto fanombohana dia miondrika ampanajana manoloana ireo mpiray tanindrazana lavo tamin'ny etsika ampilaminana ho fitakiana ny fisitrahana ny jiro sy rano mendrika ho an'ny malagasy. Manka hery ireo izay naratra rehetra ihany koa ary mirary fahasalamana aingana. Manameloka amin'ny herinay manontolo ny fisamborana an-terisetra tsy manaja ny zon'olombelona. Natao tamin'ireo mpitolona izay nitaky ny zony manerana ny nosy izay tokony avoaka tsy misy fepetra sy atakandro naiza toerana mitazomana azy ireny. Nahita ny zava-misy rehetra izahay, tena nahita. Ary tsy nitaza-potsiny akory. Saingy tsy afaka naneho hevitra mivantana noho ny fepetra fanaraha-maso izay nataon'ny fitsarana irantsika narety eo araky nambaran'ny solovava fa tapitra anio 30 septambra izany. Nanomboka tamin'ny 18 septambra ny etsika fanairana nataonay teny Mianadara atsaronareo mikasika ity délestage sy ny tsy fisindrany ity araky ny andraikitra maha-olom-boafidy satria dia mpanolontsain'ny tanàna izahay dia nanao izany etsika izany. Natao samby dokotra nefa izahay ny ampitson'io izany hoe ny 25 septambra rehefa avy nametraka taratasy fampahafantarana tao amin'ny commune ka niezaka hoe hiazo teny amin'ny prefet mba hametraka fampahafantarana sy fangatana alalana. Ny alalana nangatanay tamin'izany dia ny anaovana etsika eo Ambohijatovo ny 15 septambra miandry ny ramatolo olona hiaraitolona amin'ny vahoaka ary dia napetraka izany daty izany. Na tsy teo aza nefa izahay dia nitanterahantsika vahoaka rehetra izany ezaka izay natomboka izany. Teo daholo isika rehetra, tanora, ny mpianatra, ny syndicat, ny mpitondra fivavahana, ny olom-boafidy ary tao anatin'izany dia niara-niezaka isika itaky izay zo fototra tokony hisitrahantsika voafaritry ny lalàna. Ny zava-misy dia nisy namily tamin'ny fandrobana ny etsika madio njoroantsika ary dia izany moa nitetika no heverina fa handrotoana sy hampanginana ny mpitolona mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy rariny ary tsy azo ekeny izany ho takinay ny ikarohana izay ato naniraka sy tompon'andraikitra tamin'ireny fandrobana ireny takiana ihany koa amin'izay fanjakana ijoro aorian'izao tolona izao ny hanonerana ireo orinasa rehetra izay rava tsy fidiny. Mikasika ny tolona amin'ny ankapobeny dia izao. Isaoranay eto ny fijoroan'ny olom-pirenena rehetra tonga saina satria dia fotoana nahafahan'ny malagasy namoaka ny maharary azy. Ny zavatra rehetra tsy zakany nandritra ny fotoana maro namoretana nampijaliana nampahoriana ary nanaovana tsinotsinona azy izay tompony fahefana araky ny lalam-pandrenana ny fotoana toy ireny. Singanina manokana amin'ireo ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo eran'ny Madagasikara. Ireo tanora ao amin'ny GNZ rehetra, ny GNY sy X izay nijoro ihany koa, ny syndikalista maro, ny fikambanana tsotra, ireo antoko politika ary ireo olom-boafidy isan-tsokajiny. Hatreto aloha tsy mbola tratra ny tanjona. Isika raha teo tsy mbola afaka naneho hevitra teo Ambohijatovo fa dia raha matahora sy famoretana aza no nahazo antsika hatramin'izao izay efa nomelohan'ny sehatra sy vondrona marobe. Noho izany mitohy ny tolona ka hanomezanay fotoana ny rehetra hiatrika izany tolona izany
rahampitso alarobia ray oktobra eo Ambojatovo manomboka amin'ny 1 tianay mariana fa efa nametraka taratasy izahay fampahafantarana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary hametraka ny fampahafantarana sy fangatahana lalana eny anivon'ny préfet satria dia manara-dalàna hatrany sy anatin'ny filaminana ny hetsika kasaitsika atao. Isaoranay ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay tapakely ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay niraisy ny Andry Rajoelina omaly dia tsy mamaly velively ny filan'ny vahoaka malagasy no nitetika sy fitaka langy izay efa mahazatra azy ka iarovany ny fahefany fotsiny ihany ary resa be mampandriatrisa toy ny fanaony nandritra 19 taona izay kanefa tsy hitondra vokatso ho an'ny firenena akory. Misaotra ny sehatra iraisam-pirenena izahay mahasamana meloka ny fampiasan-kery sy ny tsy famelana malalaka ny vahoaka ny heviny. Tsy ampy anefa izany fa takinay amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny anamelohana sy ampiarana ny lalàna amin'ny olona manao abibiana amin'ny mpiray tanindrazana aminy. Ny anenjehana araky ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny heloka nataony miampy ireo kolikoly sy fampahatrana ny vahoaka. Mba andrindratsika miaraka ny tolona ary dia ho atsanganay manomboka anio ny komity izay mpandrindra ny tolona. Ahitana vondrona samihafa toy ny solotenan'ny tanora Gen Z, ny Gen Y, ny Gen X, ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ny syndicat ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa tsy miankina, ny mpahay lalàna, ny mpanao gazety, ny mpitondra fivavahana, ny manambonahitra na ny amperinasy na ny misotro ronono, ny mpandraharaha, ny olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy be ny tanàna, ny mpanolotsain'ny tanàna sy ireo vondrona ny toko politika ary ny diaspora ny ampitan-dranomasina. Miainga avy amin'io ny fandrindrana ny hetsika rehetra mba hampahomby ny tolona. Efa mazava ny feon'ny mpitolona rehetra nandritra izay fotoana ny joroany izay koa mafisy ny etony horetany horen-danitra fa ny fialan'ny Andry Rajoelina no vahaolana lehibe takitsika manomboka izao. Tsy ampy anefa izany fa miala manaraka azy ihany koa ny filohan'ny antenymeran-doholona miaraka amin'ny rafitra antenymeran-doholona tarihan'io. Ravany zany andro mpanjakana eo Anosikely izany. Ny fametraha-pialan'ny préfet Antananarivo dia takinay ihany koa anatin'izao fanambaran'izao ary indrindra ny tsy fanekena intsony ny fijabajabahana sy baikobaiko n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Manameloka ny fihetsika mamoetra natao tamin'ireo mpitolona ny mpanolotsaina Antananarivo taoriana izay fanambarana nataon'izy ireo izay ary mitaky tsy misy fepetra ny andraisana ny fepetra ho an'ireo izay mpanome baiko dia tsy azo ekena ihany koa ny angatahana famoahana ny ireo izay voasambotra raha ny fanazavaan'izy ireo hatrany. Ankoatr'izay moa dia noho izy ireo teo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana no tsy nahitana azy ireo teny Ankanja saingy taorian'ny fitsarana androany dia miray feo amin'ny malagasy rehetra ireo mpanolotsaina ireo. Izay ny amin'iny fa iroso ao anatin'ny fitokonana fahobe manomboka rampitso voalohany ny volana Oktobra ny syndicat-ny mpiasa malagasy raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miantso ireo mpiasa rehetra na mpiasa mpanjakana na mpiasa tsy miankina na anamafy ny fitokonana izy ireo sy ampitsahatra ny asa rehetra ho an'ny rampitso. Maro ireo olona maro ireo olona sedrain'ny mpiasa kanefa tsy misy vahaolana hatramin'ny androany hoy ny syndicat-ny mpiasa. Andro miaratinina sy ny aritanjona no mitondra ny antsiprian'izay. Miantso ny mpiasa rehetra mitsahatra ny asa manomboka rampitso ny syndicat-ny mpiasa malagasy isy fandaminana manokana atao rampitso raha ny fanazavana. Iantso ny mpiasa rehetrarehetra na mpiasa tsy miankina na mpiasa mpanjakana ampitsahatra ny asany rehetra manomboka ny rampitso satria ny antony dia tsotra ihany mila miverina ny asan'ny mpiasa malagasy ary voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana andininy 7 zay mba ho an'ny resaka asa mendrika ao anatin'le izy. Misy ny fandaminana rampitso dia samy
mivoaka eo amin'ny toeram-piasany daholo fotsiny aloha mety isy ny solotenanay akanareo tsirairay aby any andamina ny hetsika rehetrarehetra satria azadino tsy maintsy misy ny fandaminana ao anatin'izany. Tsy tokony hisy tahotra intsony eo amin'ireo mpiasa noho ireo lehibe efa landaty hoy ny fanamafisana. Tsy misy afaka nakan'izany zo izany rahateo hoy ihany ny fanazavana. Aokitsika tsy atahotra ny fampiororony ny lehibe antsika ntsony izay efa lany daty ireo satria omaly zany dia tsy manana ministra ntsony ianareo mety migéreny affaire courante fotsiny sisany teo aloha fa mino fa tsy afaka nakana antsika amin'ny zo antsika izany. Faharoa ireo ho an'ireo izay tale généraly izay na chef de service izay manakatsakana antsika ao anatin'izany dia omeo anay ny lista sy ny anaran'izy ireny fa ho avy ny fotoana fa raha madio tanany ireny olona ireny mba mety hafahafa ahy fa raha ohatra kosa tsy madio tanana ao anatin'izany ka miezaky ny anao tsindry falahy foana ampangina amin'ny vavantsika dia ho avy koa tsika amin'ny angady sy ny arina fa isy ny fitsarana no mifankahita rehefa avy eo. Noho izany miantso ny mpiasa-panjakana rehetra mba tsy atahotra amin'ny fandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay. Marary ny mpiasa malagasy ankehitriny tsy ny hoenona tsy ny raharaina izao fitondrana izao na teo azany antso sy dingana samihafa natao manoloana ireo olana sedran'ireo mpiasa. Tsy ny raharainy ny filoham-pirenena, tsy ny raharainy ny mpitondra fanjakana ny mpiasa malagasy. Efa tamin'ny voalohany volana Mey izahay no nitabataba amin'ny fampisondrotana karamo, tsy nisy zany. Nandefa taratasy izahay tamin'ny volana Aogositra, tsy mbola nisy ny valy, tsy hita le izy. Ny tany amin'ny prime ministre moa zany tsy mety mandray ny taratasinay. Ka noho izany zany dia hiditra amin'izay grève générale izay. Tsy norarahina tao anatin'izany lahateny izany kanefa dia anisan'ny mitondra ny marary indrindra tao anatin'izao fitondrany Andry Rajoelina izao. Eo ihany koa ny vonomoka sy fandratrana an'ireo zandry zanaka teo anivon'ny Gen Z. Eo ihany koa ny fasairanana momba ny resaka jiro sy ny rano. Fotoana izao anehoana firaisan-kiny amin'ireo mpiasa rehetra izay mahatsapa fa tsy mandeha amin'ny laoniny intsony toeram-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa mahakasika indrindra izay hetsika ho an'ny rampitso izay dia tafapetraka ny maraina teo tetsy amin'ny préfecture-n'Antananarivo ny taratasy sy fampahafantarana ho an'ny hetsy-bahoaka izay ho atao rampitso izay. Miantso ny mpanolontsaina ny tanàna avy amin'ny fanoherana rehetra ny avy amin'ny humaniste écologiste iray feo amin'ny fitakiana amin'ny rariny ny vahoaka malagasy ny Tsipriana izay. Tonga tety amin'ny préfecture n'Antananarivo nanatitra ny taratasy fampahafantarana sy fangatana lalana anao hetsika rampitso ireo mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo ary voaraisoa matsara zany. Manaprofo ny fihetsika fa anatin'ny fanarahana tanteraka ny hetsika izay atao. Mitontolona tokony tonga saina manoloana ny zava-misy ireo mpanolontsaina tanàna izay manohitra ho itoavina Rahalambomahay. Amin'ny mahafolon-hevitra filakevitra Antananarivo dia miantso eto ny namana rehetra mpanolontsaina munisipaly mpanohitra. Tokony tonga saintsika hoe tataontsika ny namonika ny tolona, tokony tohizana ataontsika ilay izy ary maro anisitsika atao amin'ny filakevitra munisipaly. Ny zavatra mitranga zany zao dia mapara zany raha ianona efa tsy mitondra tsony satria efa olona be diplôma hafa mitondra ka tokony mahatsiaro teny izahay mpanolontsaina fa tohizana atao conseil municipal mitondra. Rampitso amin'ny iraika ambin'ny folo no fotoana omeny mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo amin'ny fanohizana ny hetsika ka iantsona izy ireo ny malagasy rehetra. Rampitso araka zany ny fotoana lehibe na ho an'ny sindika na ho an'ny mpanao politika na ihany koa ho an'ny olon-tsotra izany hoe ny vahoaka malagasy iray manontolo anatanteraka ny hetsika ho fitakiana ny fametram-pialana ny mpitondra ankehitriny izay. Fa nainga teny ampandrana ireo andiana tanora marobe io atoandro io ny Kasaihazo Anambojatovo. Tsy lasa navitra nefa fa avy dia nosakanan'ireo mpitandro filaminana. Naharitra minitra maromaro ny fampiresahana saingy tsy naomby hatramin'ny farany. Nisy nisosikevitra narosiny ireo mpitandro filaminana fa omenany kianjany Malakamo na Maki Andotapenaka na eny amin'ny kianjany Betongolo ireo mpanao fihetsiketsehana. Saingy tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo tanora fa eny Ambojatovo sy ny kianjany telo ambin'ny folo Mey.
tampoka nefa dia noravainy mpitandro filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso izany hoarainao atao anatin'ity oronan-tsary ity ny makasika izay rehetra izay. Encadrenareo zay hiditra amin'ny 13 metatra anankiroa afaka azavaina tsara regny kitapondreo fa tsisy nina fitaovam-piadiana fa nareo nefa jerena mirombo fitaovam-piadiana ka lasa tsara mihitsy ny mpisabo mitondra fitaovana fitsabony mpitandro filaminana manana fitaovana filaminana raha vao miteny azany nareo ikorota zay sy fitaovana filaminana mandamo izany lalàna le fihevitsareo tsy zahay le mpianatanareo ny lalàna fantatrareo ny déclaration de droit de l'homme fantatrareo ny charte ra Nations Unies nareo manana le targeta hoe tanindrazana sy lalàna tsy reo no mpianatra nareo lalàna fantatrareo no lalàna nareo ndray ve androany no mitenin'ny olona hoe tsy izy ndray le lalàna azy ny avy Madagasikara tsy azo atao ndray le midina an-dalambe mitakonzay ho aizatsony zany sika fa ny olona nanao fanekena teo ambany saina Je vais parler en français parce que vous êtes un citoyen français. Oui. Hier, vous avez dissous le gouvernement. Cela ne nous suffit pas. Nous sommes pauvres, nous ne sommes pas heureux. Il n'y a pas de travail pour la jeunesse malgache. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. 4 milliards, ce qui nous suffit pour acheter 1 kilo de riz. Donc, ces gars-là, ces mecs-là, ce sont vos fonctionnaires. Dites-leur de nous donner la liberté d'expression. Hier, vous avez dit comme quoi vous n'allez pas bafouer la Constitution. L'article 10 de la Constitution nous permet d'exprimer libérément. Nous sommes des citoyens malgaches. Nous sommes des citoyens malgaches. Laissez-nous exprimer notre pauvreté. Bismillah Yaflou. Bismillah Yaflou. Bismillah Yaflou. Wayaka wayakawa. Wayaka wayaka wayakawa. Wayaka wayakawa. Wayaka wayaka wayakawa. Wayaka wayaka wayakawa.
Mifanaja fotsiny tsika eto. Za tsy aninona anareo. Efa manaja anareo. fa isan'ny nanamafy ny etsika teny ankianja ihany koa androany ireo olombofidy nahitana ireo mpanolotsaina tanàna telo mianada niaraka tamin'ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoerana nanisy aza ny fandresendahatra tsy navela iroso hatramin'ny farany izy ireo arahoary. Tiketu Istel Menata Babara Kutuarsu Clement Sarar Nirina Lilira Farala Tunjatam Tiketu Anju Sulma Famboka Madagaskara Shelra Lamba Etam Tiketu Anju Narsona Fitmana na Farala Tiketu Anju Liva Betafu Etam Tiketu Anju Rina Rande Basur Etam Tiketu Anju Voanga Tsimdan Deputy Matu zain juru atram saya watsika mahavahoaka malagasy. Fantatsika ny tanjona miala amin'ny mpanimba firenena.
zao a mafy taminay le izy fa zao ataontsika mafy ho anazy koranga le izy zao a miaritra amin'ny mafy tsika tao anatin'ny 7 taona miaritra amin'ny mafy tsika tao anatin'ny 9 taona zay miteny zay milaza marina na ianao migadra na ianao maty fa zao ny antsika ny tenitsika aleotsika raha famarinana ny resahana aleotsika maty fa nijoro toy izay velona fa mitsiposiposy
atao reny tranga ireny moa dia niala teny an-toerana rehefa avy eo ny mpitandro ny filaminana satria niazakazaka namonjy tetsy Ambojatovo satria nisany kio izay favakisana barazy tetsy Ambojatovo izay. Hoarahantsika rehefa avy eo ny fanadiadiana makasika izay fa ndao hoarahantsika aloha ny zavatra ny tranga ny aingy aveny Imeritsy Atosika izay fidinana an-dalambe nataon'ireo vahoaka ny Imeritsy Atosika mitaky ny famitsorana ny solom-bavambahoaka Rajerson Antoine sy ny fametrapelan ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao moa dia efa navotsitra tamin'ny maraina teo ity solom-bavambahoaka ity ka notsenain'imponina tampifaliana tetsy alakamisy ny Fenorivo. Taorin'izay dia nidenanaka ny Imeritsy Atosika ny député Rajerson Antoine raha niaraka niakatra tamin'ny vahoaka kosa ny be ny tanàna ny Imeritsy Atosika andao arahantsika ary ny Antsipriany izay. Niala avy any Imeritsy Atosika niazo an'Antananarivo ireo vahoaka marobe notariany be ny tanàna ny Imeritsy Atosika ny antsoantso ny fialany Rajoelina sy ny amoana ny solom-bavambahoaka izy ireo. Tetsy ankilan'izany efa votsitra ny maraina teo ny solom-bavambahoaka izay nosamborina ka notsenainy ireo mponina ka niaona teo alakamisy ny Fenoarivo izy ireo. Fatapahantanatsika isan'izany ihany koa ny tena mpandehanana teny vony sy daka sy ny opa sy ny rehetrarehetra kanefa ny anteko aminareo dia ny hoe efa determiné hatrany ambolohantsika ary tsy membotra hatramin'ny farany. Dia zao mbola misy olona miandro koa moa any Imeritsy Atosika fa tsy maintsy andalo kely ihany ny tenako. Zay koa miaraka anao zay. Dia zao ary. Zao ary alao alamitsika kely ary ny programa dia omentsika amin'ny Monsieur le Maire ny fandaminana fa zao makasitraka tena makasitraka. Tena makasitraka satria dia zao isika eto Imeritsy Atosika sy ny manodidina rehetra dia tena isorana be dia be. Ny tiako ambara moa zany ny fitakiana tsy miova. Tena tsy misy miova na kely ary fa dia hatramin'ny farany antsika. Atao rin'izay moa dia namonjy ireo vahoaka niandry azy tany Imeritsy Atosika ny député Antoine Rajerson ny be ny tanàna kosa niakatra niaraka tamin'ireo vahoaka ny marobe niazo an'Anosy be toerana ny aingana ireo mpitolona hiazo an'Ambojatovo. Fa niaikatra ny Imeritsy Atosika nandalo anampita tafika Anosy Zato, Anosy ary Ambojatovo. Tsy nisakana navela malalaka ireo vahoaka marobe. Rehefa tonga tetsy Ambojatovo anefa dia bomba mandatsa-dranomaso sy tifitra no azon'ireo mpitolona marobe nanaparitahana nataon'ireto mpitandro filaminana ireto. Ny Antsipriany izay. Niala avy any Imeritsy Atosika niazo an'Antananarivo ireo vahoaka ny Imeritsy Atosika ny maraina teo tonga teo Anosy vao nisy ny sakan-dalana ny vahoaka no patron hoy izy ireo ka izay fanapahan-kevitry ny vahoaka no atao
tsy nisy nanakana fa navela malalaka hiazo an'Ambohijatovo araka izany ireo vahoaka. Satria nampindramina fahefany zahay marina fa intelo monsieur le maire an'lany ny tanàna tao Metsetoska ary mbola be ny tanàna hatramin'izao fa ny apetaka foana ny vahoaka ny patron ny vahoaka ny patron misy komasezana nanakana ireo vahoaka marobe nanomboka teo fa niazo an'Ambohijatovo ankahalalana voavany vavahady kanefa nisy feo indray nilaza fa hoeny amin'ny 13 Mey ary nanomboka teo no niditra antsehatra ireo mpitandro ny filaminana.
anisy ny naratra nandritra ny fifanenjehana tao ihany koa ireo torana noho ny fisavoritahana nisy tetỳ an-toerana. Mbola tsy nisy niala ireo vahoaka marobe ka nirotsaka an-tsehatra indray ny G6 nampiasa ny faraheriny nentiny nandravana ireo mpitolona. Cheguei. Cheguei. Ça va bien. Cheguei. Lá te vazam stil la pie. Ile są te stil la pie. Teet ke lantur.
Isaka. Barricade, sur les barricades. Ankoatra ireo mpitolona moa dia isan'ny niara-ny herisetra avy amin'ny GSIS indray ny mpanao gazety teny ampanatanterahana ny asany. Zay moa zany ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara na dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana aza dia ireny no zava-misy eto amin'ny firenetsika fa manoloana izay indrindra dia naneho ny tao ampony ireo mponina sy ireo mpianatra avy ny votovorona izay ny azo Antananarivo io maraina io nandritra ny hetsika izay natao atetsy Ambohijatovo ny Antsipriana izay. Tsy zakay intsony tsy fisian'ny jiro sy ny rano ireo mponina ety alakamisy ny feno arivo fijaliana ny fitsiko ny fahatapahan-jiro ary rariny rano fitakiana ny olona. Tena tsy zakanay ny fahatapahan-jiro sy ny tena rano resaka rano resaka rano dia tena resaka jiro ny tena tsaka mivako eto tanàna satria eto aminay tena le jiro sy rano tena miasa be eto aminay. Misy teo zao le grève zany efa hoe niakatrany zareo fa ny Liberté tosika zany ny andrasana eto zao fa hoe tena mijaly mihitsy aloha zay satria arakaraka indrindra fa amin'izao fidiran'ny mpianatra zao dia amin'izao zay manara loatra an'ilay mpianatra nefa nomboka mianatra ny mpianatra dia tapaka foana ny jiro dia tsisy na ny entana amidy ary nefa na ny fianaran'ny mpianatra na ny haniko hohanina dia miantoka ao anatin'ilay gilasy daholo dia tena fijaliana ho anay mihitsy n'ilay fahatapahan-jiro zany. Dia zay zany ny takina za zany tena manome rariny an'ilay mpitaky hoe takina zay miara-mitaky amin'ny olona hoe mitaky omeo jiro hoe omeo rano hoe fa ilainay fivelomanay zay velotenanay jiro sy rano. Malagasy iray ihany ka mila mitambatra sy mirahina ho kosa ireo mpianatra avy any vodovorona tsy vahaolana ho hiatrany ireo mpianatra ny fanapahan-kevitra noraisy ny filoha omaly. Zay avy any vodovorona tonga zay anampy any ireo zokonay zay efa anakatsy any Malagasy raha ianantsika dia mitambatra daholo dia vato dia analan'izay ahidratsy rehetrarehetra indrindra fa ty fitondrany ty
dia aorian'ny tolona zany dia mba ho sambatra daholo tsika gasy rehetra rehetra. Sy fandraisan-draikitra hoe fanjakana zany ny président teny hoe miala amin'ny prime ministre. Nefa ny motera tômôbila motera avy any simba dia mipony hoe nosoloany tsy mandroso mihitsy zany. Ohatran'izay ny Madagasikara miala misy Rajoelina vao afaka ty firenentsika ty. Fa ela loatra ny ainanay ny zavatra zao. Efa fantatrareo daholo iny. Enao milaza hoe misy motera ary dia misy anina termika ary dia misy solaire ary. Efa taona lazainao fa misy ilay izy. Aiza le izy zao fa rehefa tady hirehatra amin'ny firenena zay vao mody miteny ianao hoe misy an'izao. Dia misy an'izao. Favanao ohatra mampime be. Miala! Maro amin'ny fampanantenana efa azon'ny mpianatra eny Votovorona. Hatramin'izao mbola tsisy vahaolana fototra napetraka ny fitondram-panjakana teny. Ny trano sy te tompoko maro nefa simba tsisy fijerena hatramin'izao. Tsy manaiky an'izay tso zay fa mila fitondrana vaovao. Efa maro loatra ny fampanantenana kanefa tsy misy totosana iray azy ho hiatrany ireo mpianatra. Fa araky ny vaovao efa narahantsika teo dia isan'ny niarany erisetra ihany koa ny mpanao gazety nandritra ny fanatanterahana ny asa ho an'ny fitateram-baovao tetsy Ambojatovo ny maraina teo. Tsy namplaza fa avy hatrany dia nandeha fasana bomba mandatsan-dranomaso ny mpanao gazety teo ampanatanterahana ny asany ny ariva io. Nirahina ny mpanao gazety rehetra teny Ankanja ary nitady ny lehibe ny mpitandro filaminana saingy voasakana teo anolohan'ny lapany tanàna ny Antsipriana izay. Voalohany zareo tena mila teo nareo fa dispositif anay ty tao aorinan zareo nefa misy anay. Rehefa niala kely teo amin'ny sabo 10 metatra teo mpanao gazety mirahalahy ty namako anankiray ty moa zany dia mipiana ny telefona ho anty anankiray ty. Hoay kosa raha niala kely anazy indray ao dia tonga dia sabo voa totondo ny vavako mivoy ihany koa ny telefona ko izay mariana fa ity le telefona teny tamina renina tamin'ny 25 septembre nangoany etsika ny avy amin'ny GS6 hatrany mariako GS6 ny teny Antaninarenina dia GS6 ihany koa nanapokany tia. Aiza soa le mpanao gazety. Aiza soa le mpanao gazety. Aiza soa le mpanao gazety. Sao dia mba tsy mety. Aiza le lalàna soke. Aiza le lalàna. Aiza le lalàna. Eto amin'ny mpanao gazety dia hiarany eritreritra daholo na ny olon-trotra io. Voararaky ny lacrymogène moa zany ny mpanao gazety nanao interview teo no nanaparitahana nay miasa ngeretse miasa isany manina maneto ansay manina bombarder nanapoan zareo
Fomba moa zany ny mpanao gazety nanao interview teo ampovoany nanao ny asa nanatanteraka ny asany. Ny fitaovana efa tamin'ny 25 nisy fakana fitaovana sy ny fanomfana sy ny famelana temaina sy ny fanomfana de reto indray zany niara fa reto zany resaka tamin'ny mpanao gazety indray isika samitsika ny teo nanao interview de rehefa nanao interview tsika samitsika de teo amban'ny tongotra teo mihitsy ny grenade voaloha amin'ny latsaka de ny faharoa etsy ananiny etsy fa te efatra ny grenade nalatsaka eo amitsika eo sisy manifestant sisy ninina nefa fa tsika menakavy teo de ngamba kosa everiko fa antso nataoko an'ny mpitandro filaminana mpiara-miasa ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana samy manaja ny asany ary samy tokony hanamasina ny asany de tokony mba hifanaja zany ao anatin'izay raha mba mangataka zay hoe iaona de ambanana amin'ny klaknikova sady fahanana de ngamba kosa tsy ariny zany sady tsy mety so sanatria zay tsy mahafantatra hoe zany no mety baiko angamy zany navaizana vaiza fa initiative manokan'le olona anankiray nanao an'le izy izy aloha mendrika koa hitako tamin'ny directan'ny Real TV teo mantsy za mbola manatanteraka ny asa koa amin'ny toeram-piasako de taitra hoe misy journaliste mandoalika kapohana amin'ny fitaovana ao anatina fanatanterahana ny asany izy mendrika avianao courage aloha nareo de azonareo mba averina kely tantarena ve le fe inona le feny tranga inona le zava-misy sa mbola tena solo shop courage zay le risque ny asantsika aloha fa courage foana aloha oui toy izao zany le zavatra nitranga teo tary amin'ny ambonjatofo tary ambony moa zany ho amin'le lalana azo antonela ambany misy ny fandrarafana bomba mandatsatra maso de taorina ny force zay de maka sary manao live direct izay ny zava-misy teo nasy toromarika izay hoe miemotra kely anareo tena miemotra izay de izy zareo tsika samby amin'ny asany eno a samby amin'ny asany tsika fa manaiky izay hoe miemotra efa niemotra nefany sabo atoko hoe folometatra lasa indrindra de mijanona nakasara ny ilay entola lacrymogène voanakany iny nefa de tonga de mpiany zareo rehetra telefona ty telefona UEP 40 Pro ty ny zavatra misy ty ale tamin'ny 25 iny tonga tany amin'ny lavitra mpanao gazety io izay zavatra izay hoe ty le tamin'ny 25 fa izao angamba vao hita maso takan'izao ny dega nahazo amin'iny telefona iny rehefa miezaka presque hoe en live daholo moa zany medy am'izao fotoana zao hoe de nanao interview anazy zareo vao nanao interview anazy zareo tsy misy ray minitra akory de tonga de bomba mandatsatra amin'ny maso lafemozana indreny teo ambanina teo miezaka miparitaka izay bazara telo reo clan anankitelo iro indray rehefa aveo no samy misy tsirairay de gaga izay hoe miendrikitsika ve zany zavatra izany le izy fahitana anazy zany de zay tena hoe fanahinina le izy zay manao akanjo Real TV manao batra manao brasa de zay nefa le zanganitranga teo tsy haiko hoe baiko avy amin'izy na baiko avy amin'izy fa de zay aloha zany zavanitranga ho anahy manokana de zao aloha mankairanareo aloha zany amin'le zavatra manjoanareo fa tsy mora ny zavatra sedrain'ny mpanao gazety hoe tia mpanantanterahana ny asa amina fandrakofana ny fihetsiketsehana toy izao ho an'ny ordre des journalistes de Madagascar de zao foana hoe tena manameloka ny herisetra
atao amin'ny mpanao gazety na avy amin'iza na avy amin'iza ary izy misy lalàna ny fe ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zoan'ny mpanao gazety ny mahazo fiarovana amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amina trangana fihetsiketsehana toy itony dia misy ihany koa lalàna izay mandrara ny fanapotehana ny fitaovan'ny mpanao gazety na fanagiazana ny fitaovan'ny mpanao gazety voararan'ny lalàna zany fanatanterahana ny asany ataony mampisitraka an'ilay zoafototry ny olom-pirenena azo vaovao zay ny asan'ny mpanao gazety dia manaja ny ato anatin'ny rafitra demokratika itsika fahalalahana maneho hevitra fahalalahana ny asa fanaovan-gazety raisin'ny ordre des journalistes de Madagascar ho fanitsakitsahana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny tranga toy izany ary fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety eo amin'ny asa mivaingana efa misy ny fifampiresahana amin'ny CPJ en Afrique rafitra iraisam-pirenena miaro ny mpanao gazety ao anatin'ny fandraisana ireo mpanao gazety rehetra izay mety hoe niaran'ny herisetra na nitrangana fanitsakitsahana ny zoany amin'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety ny OGM sy ny CPJ amin'izao fotoana iresantsika izao kanjo misy an'iny tranga iny atsaharo ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety voararan'ny lalàna zany arovo ny mpanao gazety ho anareo mpitandro filaminana manampy anareo amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna amin'ny fametrahana ny rafitra demokratika manampy anareo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mety hitondrana ny firenena ny mpanao gazety ary aoka ihany koa ho antsika olom-pirenena na isika mety ho voakasika izany ny fanavakavahana mpanao gazety mitovy ny mpanao gazety samy manao ny asa fanaovan-gazety na eo ara ny liana rédactionnel ny orinasa fanaovan-gazety esan'ny mpanao gazety ka aoka tsy izy izay fankahalana mpanao gazety izay hoe mpanao gazety avy amin'ity mpanao gazety avy amin'ry atsahary koa zany fa herisetra amin'ny mpanao gazety zany dia ho jerena ny fomba andraisana tanana sy ny mety hoe fanampiana anareo menadareto dia ho anareo tompona orinasa-gazety ho dia hisaorana anareo ny amin'ny hoe fanampiana an'ireto mpanao gazety reto amin'ny fametrahana ny tombobatra tony aloha zany sy ny hoe tokony amafisina ihany koa ny fiarovana fanaovana fiarovana ety an-kianja fa tsy mora ny asantsika zao ny tena mahamasina ny asa fanaovan-gazety dia mahatoky ny fiarahamonina mahatoky ny fiaraha-miasa ao anatin'izany rehetra izany mankaherin'ny mpanao gazety eo anilanareo mandrakariva ny OGM tsy miala raha ohatra hoe tena ilaina ny fidinana an-dalambe ho an'ny mpanao gazety ho ataontsika izany raha mbola mitohy le fanaovana herisetra sy fanaovana tsinitsinina ny asa fanaovan-gazety toy izao fa tsy ekena efa indro zay amin'ny hoan'ny kanjo aby misy ny fampiresana amin'le misy tamin'ny androany hitatotra any amin'le lehibe amin'zareo mba ampitandrina tsy mampitandrina motsika fa mampafantatra azy hoe misy zavatra mampatsiaro ny lalàna sy ny zavatra nitranga izay mety io vao hitsakitsaka tato tamin'ny mpanao gazety dia enotsika hoe valiteny ataony zareo dia ho hitantsika koa zany mety hoe inandray ny setriny raha ohatra ka tena mbola fa efa misy aloha zay fiaraha-miasa amin'ny CPJ mandrapaoviana zay ny afantarina valiny zay tsy maintsy hoatoato moa zany tsy afaka hoe mamefem-potoana hoe mandrapaoviana fa misy processus koa mantsy io fa izahantsika farak'izay haingana tsy mety le hoe mpanao gazety mifona mandohalika amin'ny fanefa samy manatanteraka ny asany ange tsy mety zany misy lalàna amin'ny fety hitan'ity dia ahoaka rahana le lalàna e izay ny amin'iny fa dia ho hitantsika io moa ny toy ny izay fandraisana fanapahan-kevitra sy fepetra ho ataony avy eo anivony ho lafitry ny mpanao gazety izay fa isan'ny nanaitra ny maro ny fahitana ny filohan'ny anteny mirandoolona nidina teny Akanja nandritra ny hetsika fitakiana androany ary nanome baiko ireo mpitandro ny filaminana tovavy iray ihany koa no norahona ny tilazaina fa filohana androm-panjakana ity ka nanambana basy sy nalaina ankeriny teny aminy ny karapanondro ampireneny Antsipriany izay nandalo teny Ambatonakanga avy hatrany dinidina fiara nitondra azy ny filohany anteny mirandoolona ny atoandro teo tehitra tamin'ireo tanora ny tenany ka nanenjika azy ireo nilaza izy fa nisy naniratsira azy ka izay no antony rehefa nanontaniany mpanao gazety vahiny antondriany any Akanja izy dia nolazainy fa hitsakaiketsy ny tranony
Je vais aller au bureau. Ah, d'accord. Oui, j'habite là et je vais aller au bureau. Et on vous empêche d'y aller? Non, mais quand même, on est en train de m'insulter. Je ne tolère pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les manifestants? J'étais là. Vous n'avez rien vu? Non, j'ai pas vu. Bon, d'accord, la prochaine fois, il faut regarder. D'accord, d'accord. Vous êtes sur elle, il faut regarder. Ouais. Et donc, vous êtes pour parler avec les manifestants? Non, je ne parle pas, c'est pas mon rôle. D'accord. Pourquoi parlementer? Ben, je pense qu'il y a un appel au dialogue. Rehefa avy eto Ambatonakanga nidina ny azo anamparobe ity filohan'androm-panjakana ity ka izy tenany mihitsy no nandrahona tanora ka nakakara-panondro teny aminy tranga izay nanafitoina ary niteraka fahatezerana teo amin'ireo niaram-bohiny. Midina zany ry sarana valomangana nandalo tety zandriko nitondra saona na dia niangatra tany. Tsitsina ito dia sambory matsy azany ray zay tsy anaiky zay ienako lasanao any lasanao any zay tsy anaiky tsy ho dominenareo ohatran'izao zay anay Madagasikara fa tsy anareo atsiky Panotsiko lasanao any arerana misenao za tsy fandrianareo amin'izany olona mianatra tsy fandrianareo amin'izany fafitantsika zao tediavinareo zao tediavinareo nareo tokony miaro ny vahoaka indray sitrapony anazy manao ohatran'izao olona ety andala manana zany izy io alay vokaratra ny ozy izy mantsy amin'ny milisiny dia ralaina ny karatra. Lafombaovao afatanteraka kosa ahemitra amin'ny faraika amby folo ny volana novambra ho avy izao ny fitsarana ireo mpanolontsaina an-tanàna Clémence Rarinirina sy Rakotoalaso Alban na Ibaba raha androany no tokony akaran'izy ireo ny fitsarana natsahatra avokoa ny raharaham-pitsarana rehetra tokony nandeha androany manoloana ny toedra raha-pirenena misy ankehitriny hoy ny mpisolo vava mitaky ny amerenana ireo fitaovan'ireo mpanolontsaina izay mbola any amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny mpisolo vava ary mbola manamafy ny tsy maha-ara-dalàna ny fomba ny samborana azy ireo ny antsipriany izay ary ny emitra amin'ny 20 novambra no ny raharam-pirenena misy ankehitriny ny fitsarana ny Clémence Rarinirina sy Ibaba Rakotoalaso raha tokony akatra fitsarana androany maraina tapitra androany ihany koa ny contrôle judiciaire natao azy ireo ary tsy mbola nahazo taratasy fanamarihana avy amin'ny fitsarana ny toizan'izany ireo mpanolontsaina tanàna noho ny toejava misy eto amin'ny firenena nefa dia nanapa-kevitra ny fitsarana fa nahemotra zany ny raharaha amin'ny faraika amby folo ny volana novambra ho avy zao tsy hoe ny raharaha mahakasika azy menadaly eo ihany no nahemotra zany fa fanemorana faobe mihitsy amin'ny raharaha-pitsarana rehetra zay tokony nandeha androany amin'ny tao amin'ny tribunal correctionnel izay zany ny vaovao araka ny fantatsika koa manaraka zay dia misy izy ireo zany placé sous contrôle judiciaire dia mazava tsara zany ny taratasy avy amin'ny fitsarana fa dia hoe ny faharetany zay contrôle judiciaire zay dia hatramin'ny fotoana andehana ny audience androany 30 septembre tsy misy moteo zany filazana fa hoe mitohy ary tsy notifié na nahazo taratasy avy any amin'ny fitsarana izy ireo fa hoe mitohy izay contrôle judiciaire izay misy ireo fitaovana ireo mpanolontsaina toy ny finday no mbola tazon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao
mitakiny amirenan'izany ireo mpisolo vava azy ireo. Misy moa zany ny objet saisi tamin'ny fananan'izy menadar io dia izay mbola voatanany amin'ny tany filaminana anao ny fangatahana mahakasika izany izay satria mbola tsy azo ireo noho ny fotoam-pitsarana izay nahemitra ny telefôna zany na ny any koa ny mahakasika anazy maromaro dia angataka main levé an'ireo objet saisi ireo izay mpisolo vava izay mitondra ny fiarovana azy mba fitakiana andrarany sy iziny ho an'ny olona satria manana soa iaina ireo. Tamin'ny fomba tsy manara-dalàna no nisamborana ny Clémence sy Babara ny fanamafisana trangizaina tany izy ireo ny fahendren'ny fitsarana. Tao anatina arrestation arbitraire izay zavatra izay. Fatatsika ny lalàna momba ny lalam-panorenana malagasy ka tsy mety raha ranana lalam-panorenana malagasy dia tsy mety zavatra izay satria voatazona tsy ara-jarina ny tozomana azy ireo. Izany dia mangataka amin'ny fahendreny apetrakantsika amin'ny fahendren'ny fitsarana raha hitatsika eto araka tenen'ny kolegi ny araka tamin'ny teo hoe mihemitra 11 novembre izy teo dia hoe zany tsika rehetra miaraka mahita izay zavatra izay amin'ny 11 novembre. Ratsaivina no samborina teny Analakely ny 9 septambra lasa teo i Baba sy Clémence rehefa tonga teny amin'ny lapantanana nanatitra ny taratasy fampahafantarana ny hetsika fitakiana ny fisitrahana zo fototra dia ny jiro sy rano. Hetsika nokasaina tao teny Ambojatofo ka andeha hitondra ny taratasy fangatahana fahazondalana teny amin'ny prefektora n'Antananarivo. Nanamafy moa izy ireo tao anatin'ny fanambarana nataony androany fa mitonontonona ary miantso ny firaisan-kina ny malagasy rehetra. Fa vokatry ny ataon'ny fitondrana ihany no mahatonga ny firenentsika amin'izao toerana izao hoy ny mpanao politika. Tsy nahomby ny mpitondra tsy hita izay tena fampandrosoana ny pakatany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka mahatonga ny vahoaka malagasy sy Madagasikara amin'izao zava-misy izao. Mitovy avokoa ny faneho-kevitra ireo mpanao politika ny amin'ny ialany izao fitondrana izao. Ny antsiprian'izay niaraka nikarapaka tamin'ny gouvernemanta Tsay Omaly ny velirano nataon'ny fitondrana amin'ny joro ity. Tomponantoka amin'ny zava-misy rehetra Andry Rajoelina sy Tsay Christian malohana ireo fanampahan-kevitra samihafa ho an'ny firenena. Raha miala ihany koa ny filoha ho ny fanamafisana ny mpanao politika. Tokony hitady olona ireto ho anana ireo mpanao fitakiana apetraka eo amin'ny fitondrana mialoana anaovana ny fifidianana hoy ny fanamafisana. Rajoelina fa misy tsy fahatomombanana, misy zavatra tsy netiny natao ary mila miova ny fomba fitondrana mazava ho azy zany fa rarina raha miala izy. Mikasika ny gouvernemanta vaovao dia ho avy daholo iray zany ny be diplôma eraky ny tanàna tsy misy antontsony mapara satria ireo olona anao gouvernemanta andreo zany tsy ho avy amin'ny freedom, tsy avy amin'ny avi, tsy avy amin'ny ADN, tsy avy amin'ny havana, tsy misy antontsony mihitsy anohanany mapara ny filoha Rajoelina satria tsy ry zareo intsony zany mitondra firenena. Tokony mandeha zany zao dia miatra ny lalam-panorenana tokony rehefa mitovy fotsiny le izy ny tokony manana fotsiny dia hoe rehefa tsy moa zany ny filoha tokony volana teo aoriana visy fifidianana. Tokony manana candidat unika zany ny CM anankitelo ny fiarahamonim-pirenena misy an'izany ny syndicat, ny GNZ, ny syndicat mpiasa, syndicat ny patron tokony manana candidat unika miaraka daholo zany ny diaspora, ny mpianatra eraky Madagasikara dia mandritra n'ilay fotoana no manana fifidianana vetivety io dia fantatra fa iza mitondra voaloha dia io raha io zany no anamboatra ny lalàna sy ny fomba fitondrana Madagasikara mandritra ny roa telo taona fa tsy mba raha azo atao dia ataon'ny illégalité ao anatin'ny lalàna foana ny zavatra mitranga eto Madagasikara fa ratsy tarehy be mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Telo volana ihany dia efa ampy ary izay ny lalàna dia anaovana fifidianana fitondrana. Vokatry ny nataon'ny fitondrana no mitarika ny firenena amin'izao toeran'izao hoy ny fanamafisana. Lava loatra ilay fotoana nanginana tao anatin'izay tamina zavatra maro samihafa. Dia zavatra tsy azo itovirana zany karazana hoe explosion toy izao fa mety ny degré-any fotsiny ngamba no samihafa raha oharina amin'ny zavatra nisy hatr'izay fa ny ny sary mipoitra nefa dia lasa verina ihany tsika amin'ny zavatra misy hatr'izay hoe rehefa tsy henona ny vahoaka dia mitroatra izy rehefa tsy tanterahana ihany koa ireo fampanantenana sy ny asa tena tokony natao vaindondra raha afahana mampandrosan'ilay firenena dia tsy maintsy tonga amin'izao foana na misy zatra mamirapiratra sy manjelanjelatra rehefa nytenena ombieny zany ka tsy mamaha ny olana ifotiny tsy mamaha n'ilay tena hoe filan'ny vahoaka amin'ny andavanandro dia tsy maintsy tonga amin'izao foana isika. Aiza ve firitaona teoriana isika dia mbola resaka jiro sy rano foana hatramin'izao mbola d'actualité foana zany dia
ahitana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahaizana manavaka priorité zavatra efa nilazaina foana zany hatr'izay ihany dia mbola verina lazaina androany. Nilazy Andry Rajoelina fanaovany fomba fitantanana manomboka izao. Inona no azo antenaina raha izao ny zava-misy eto amintsika hoy ny fanontaniana napetraka ity mpanao politika ity. Misy ny vahaolana mety aroso fa tsy noenoana dia amin'izao fotoana izao ve zany voampanantena hoe izay vao tena hiasa amin'izay farany sisy ity vao tena hiasa amin'izay sa hoe ahoana dia izay ny tena fanontaniana tiako apetraka dia mety efa amintsika vahoaka solom-pirenena hoe fa manino isika mbola mino foana hatramin'izao. Nefa rehefa rahantsika mahita reny hoe ny fampanantenana rehetra hatramin'izay dia tombe aloha daholo satria tsy natao vaindon-draharaha tsy natao loha laharana ny zavatra tena ilaintsika amin'ny andavanandro. Tsy azo saina eritreretina mihitsy ny reny nitranga teo ny karazana urgence sanitaire maro samihafa dia tsy manana fitaovana ny hôpitaly. Dia tao anatin'izay nefa mbola nizana ny etofena ihany reny hoe miezaka ny fitondram-panjakana mandray an-tanana nefa izao hitantsika izao hoe maty an'ilay olona fa mbola tsy misy ny fanatsarana tsy misy ny fivoarana hatrany amin'ny sehatra ny fanabeazana izay zavatra rehetra izay efa nitany saina hatramin'izay foana dia maninontsika mbola mino an'izany ihany. Tao anatin'ny mandat anankiray sy tapany izany inona natao teo dia amin'izao tapana mandat izao sisa izy no mampanantenantsika hanova famindra dia mampanontany tena ihany mety ho fahamarinana. Tsy mahomby ny mpitondra tsy hita izay tena fampandrosoana ny paka tamin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka nahatongavany firenena sy ny mponina amin'izao toerana izao. Mitovy araka izany fomba fijery ireo mpanao politika ireto ny amin'ny ambotsara na ny fitondrana tsy mahomby. Fa manakako any ivelany ny zava-misy eto Madagasikara nilaza otoina ny komisera ambony misara ny zon'olombelona eo anivony firenena mikambana manoloana ny fampiasan'ireo mpitandro filaminana herisetra amin'ireo tanora sy ny mpianatra malagasy manao ny fihetsiketsehany. Miantso ireo mpitandro filaminana arak'izany ny tompon'andraikitra misahana ny zon'olombelona eo anivony ONU mba hanaja ny fahalalana maneho hevitra tsy azo atao ny mampiasa fitaovam-piadiana raha tsy efa ilaina indrindra amin'ny fiarovana aina ho hiatrany ny fanazavany. Meloy ny ONU arak'izany ny fihetsiky ny fanjakana malagasy manoloana ny zava-misy arao ny tapovao mahakasika izany. Olona 12 no namoy ny ainy, anjatony kosa ireo naratra raha ny fanambarana nataony firenena mikambana tamin'ny alalan'ny komisera ambony misana ny zon'olombelona. Naneho ny atairany sy ny alahelo ny firenena mikambana tamin'ny komisera ambony misana ny zon'olombelona Volker Turk. Anisan'ireo ny aramboina ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpandalo. Nisy ihany koa olona hafa namoy ny ainy nandritra ny herisetra sy ny fandrobarany elopatra nanerana Antananarivo sy ny tany amin'ny faritra. Nataona olon-tsotra mitsotokotokona sy andioanjolahy tsy nanana fifandraisana tamin'ny etsim-panoerana. Gaga sy nalahelo aho noho ny afahaverizanaina sy ny fanitsakitsahana ny zon'olona nandritra ny etsika manohitra ny fahatapahan-drano sy ny herinaratra teto Madagasikara, hoy ny nambarany Volker Turk. Manentana ny manam-pahefana ny tenany mba hiantoka ny fanajana ny zon'olom-pirenena aneho hevitra sy anao fiaonana ampilaminana araka ny didy takiny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Ampilaminana ny etsika teto Antananarivo tamin'ny 12 septambra, hoy ity tompon'andraikitry ny firenena mikambana. Na izany aza nefa niditra antsehatra tamin'ny herisetra tafahoatra ireo mpitandro filaminana ka nampiasa entona mandatsa dranomaso na mely sy ny sambotra mpanao fihetsiketsehana ary ny afara tamin'ny tifitra balatena izy ny fifandonana. Ny elo vetivety tany amin'ireo tanàn-dehibe valo hafa manerana ny firenena ny etsika hoy ny fanamafisana. Manentana ity tompon'andraikitra misana ny zon'olombelona ity fa ifady ka tsy ampiasa hery tafahoatra sy tsy ilaina ary antoka ny fiarovana ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana ny herisetra ataon'ireo mpisehatra hafa. Voaro ao anaty lalam-pandrenan'i Madagasikara sy amin'ireo fifanarana iraisam-pirenena nankatoavy ny fanjakana malagasy ny zo aneho hevitra sy vory ampilaminana. Tokony atolotra eo anatrehan'ny fitsarana ireo rehetra tompon'andraikitra amin'ny fandikan-dalàna, hoy izy nanamafy. Nampitandrana ihany koa ny komisera ambony misana ny zon'olombelona eo anivony firenena mikambana fatakina ny isina fanadiadiana maleo tena, lalina, mahomby ary mangarahara momba ireo fandikan-dalàna rehetra ary tsy maintsy saziana ireo tompon'andraikitra amin'izany. Izay ny taratasy fanameloana avy any amin'ny ONU iny fa miantso ny itoizan'ny fihetsiketsehana sy ny fanovana lalina eto amin'ny firenena ny Generation Level Up Action manoloana ny fitongana ny fiainam-pirenena ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsy fahombiazan'ny fitondrana amin'ny famahana ny olana fototra toy ny herinaratra, ny rano sy ny vidim-piainana. Manoana ny fialan'ny filoha amperinasa sy ny fandravana ny rafitra napetra ny ity vondrona ity izay mitaky ny fiverenan'ireo sesitany noho ny resaka politika ary ihany koa ny famotsorana ireo gadra ny Antsipriana izay.
manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao toy ny tsy fandriam-pahalemana ny fisondrotry ny vidim-piainana ny tsy fisian'ny vahaolana amin'ny olana fototra manjoany vahoaka ny fahatapahan-jiro sy rano tsy misy fanazavana mazava ary indrindra ny fanagejana ny zo fototra toy ny fahafahana maneho hevitra sy ny fisamborana ankery ny ireo olom-pirenena mitaky ny rariny dia miantso sy mandray andraikitra amin'ny anaran'ny vahoaka ifotony ny génération level up action tsy ekena intsony ny fitondrana mijoro ankehitriny izay hita fa tsy mahavita mamaly ny etaetam-bahoaka ary tsy mahazaka ny andraikitra nankinina taminy dia ny fitantanana ny firenena tsy misy fanantenana ho amin'ny fanarenana raha mbola mitoetra eo amin'ny fahefana ny rafitra sy ny olona nitondra ny Madagasikara ho amin'izao fahantrana lalina izao. Vahaolana maharitra no tadiavina dia mba retona ary fa manohana amin'ny fitakiana sy antsoantso izay ombonany sehatra sy vondron'olona maro ary vahoaka ny fialana Andriamatoa Rajoelina satria raha mahita sy manaiky fa tsy vita ny mampandrosan'ny Madagasikara hatramin'izay fotoana lava be ny tantanan'ny firenena izay. Manohana ihany koa fandravana hatramin'ny fotony ny rafitra rehetra napetrana izay hita fa tsy mitondra tombotsoa velively ho an'ny malagasy hatreto. Takiana ihany koa ny analalahana avy hatrany no fodin'ireo exilé politika any ivelany izay tsy maintsy arova miaramila ny fahatongavany ary avoaka avy hatrany koa ireo nosamborina ary nogadraina noho ny tsirariny eto an-toerana. Eo am-piandrasana izany dia mitoy ny fitokonana eny an-kianja ho an'ny malagasy rehetra. Ambaretona nefa fa ny tsy fihainoana na fizirizirina tsy rosoana amin'ireo dia midika finiavana mbola ndetika misimisy kokoa hatranin'ny firenena. Metoy ny fitokonana eny an-kianja ho mariky ny fanoherana sy ny fitakiana ny fahamarinana ary mitaky mba hisian'ny fanapahan-kevitra entitra sy mazava raha mbola amin'ny miziriziry amin'ny tsy fihainoana ny fitondrana dia midika ho finiavana andetika hatranin'ny firenena sy hanamafy ny faneriterena amin'ny vahoaka izany. Noho izany voatera-piasa sy hitady ireo fomba rehetra ampitsaharana sy ampikatsoana ny rafitra ara-panjakana sy ny sehatra tsy miankina mbola tsy mahatakatra ny lanjan'izao tolona iombonana izao ity vondrona ity raha ny fanazavana trano. Ny fehim-potoana dia ao aorian'ny fanambarana izany hoe manana 420 ora izy andravana ny gouvernementa rehetrarehetra izay efa nambaran'ny hafa fa kosa izy mihitsy mila mametra-pelana aingana hoy ao mba tsy ho tara satria ity hetsika ity dia tsy hijanona itsony satria ny olonay efa eny an-kianja daholo amin'izao ary ho amafisiny izany satria ny zavatra takin'ireo zandry sy namana ireo dia ny rariny sy nihitsiny ary izay nijoroanay koa miangavy anao zay Andriamatoa Rajoelina miangavy tompoko miala moramora ianao dia milamina amin'ny firenena miziriziry ianao ampiasa miaramila mbola hitifitra baly réel dia tsy anaiky tsony izahay vahoaka tsy anaiky intsony zay ny fangatahanay fa efa 12 taona angamba ianao teo raha vahaolana tsy hitanao nandritra izay 12 taona zay angamba tsy ampiresaka indray ianao anao promesy ho an'ny malagasy rehetra farany afatra farany ho an'ireo izay mieritreritra ny hiditra ao anatina gouvernementa hiditra amin'izany espace de concertation zany dia ho fahavalo ny vahoaka avy hatrany ho raisy ny vahoaka fahavalo izay no fitsipika mifeny vahoaka dia zay ny mila rahana amin'izao fa tsy mila imposition aminareo mpitondra mpamony vahoaka sy mpandratra ary mpamorotra vahoaka mpampijaly intsony izahay.
aorin'ny fametra-pialan'ny filoam-pirenena dia takina ny fananganana ny rafitra vonjomaika tarian'ireo tena tia tandrazana sy manana fahadiovam-pitondran-tena izay mandalo sivana entitra alohan'ny amezana andraikitra misokatra ho any rehetra araka izany ny ity antso ity na ho an'ireo tanora mpianatra mpitondra fivavahana mpanao politika mpandrara ray aman-dreny mpampianatra mpikatroka sy ireo mpandala ny fomban-drazana eny hatramin'ireo manam-pahaizana sy olon-tsotra azy hitadiavana vahaolana ho an'ny firenena. Mbola mifandraika hatrany amin'izay vaovao izay dia mitaky fiaraha-midinika ametrahana vahaolana iraisana ialana amin'ny krizy sy ny fifandrafesana eo amin'ny samy malagasy ny avy amin'ny antoko gasy jiaby mivondrona ho an'ny demokrasia. Mampirisika ny mpitondra ireo ray aman-dreny ny folo alin-da ary ny fiarahamonim-pirenena izy ireo anatevina ny dinika ho amin'ny fihavanana sy ho an'ny soa iombonana ny antsipriana izay. Nanao antsoavo an'ny vahoaka malagasy ireo rafitra samihafa ny antoko gasy jiaby mivondrona ho an'ny demokrasia manentana ny rehetra iara-idinika sy ametraka vahaolana iraisana ampitsarana ny krizy politika sy ny fampiasa-kery amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana efa imbetsaka no nisy antso toy izao nataon'ity antoko ity anisan'izany tamin'ny 12 Desambra 2024, ny 2 Aogositra 2024, 5 Septambra 2024 ary ny 1 Jona 2024. Ity antso androany ity dia ho an'ny ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana toy ny FFKM, ny Silamo FSM, ireo mpitarika fiangonana sy ireo olobe, ireo fiarahamonim-pirenena sy syndika, ny folo alda, ny mpitandro ny filaminana ary indrindra ny fitondrana ankehitriny mba tsy hanilika ireo ray aman-dreny amin'ny famahana ny olana misy ry malagasy piray tandrazana mijo amin'ny mahayanao anao mba tsy ho lasa kilalao ny fiainam-pirenena. Hoy ny antoko Jésus MD izay nanantitra fa ny fihavanana, ny fifampitiniana ary ny firaisan-kina no any lalana ivoana amin'ny krizy sy anorenana firenena mirindra. Fa manoloana hatrany izay raharam-pirenena izay dia namoaka fanambarana ny mpisolo vava avy ao Tomasina. Nambaran'izy ireo fa vohitsakitsaka tanteraka ny zo fototra dia ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mampametra-panontaniana sy mahatalanjona ho izy ireo ny fihetsiky ny mpitandron'ny filaminana tsy nanaja ny fomba fanao rehefa misy ny hetsika andalambe ka mietraketraka ho hatrany farazavany ny antsipriana izay ary. Manameloka ny herisetra ny fandrobana miseho amina faritra maro manerana nosy ireo mpisolo vava eto Tomasina. Vohitsakitsaka ho ireto mpahalalana ny zo fototra izay iarovany lalam-pandrenana. Mampametra-panontaniana ho ihany ireto mpisolo vava ny fihetsiky ireo mpitandron'ny filaminana izay tsy nandray fepetra manoloana ny herisetra. Misy ny fepetra tokony aray ny mpitandron'ny filaminana rehefa misy ny hetsika andalambe tsy nahazahoan-dalana araka ny fanazavana. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny hetsiky ny tanora tany Mahajanga, Fianarantsoa ary Antsirabe ho ihany ireto mpisolo vava satria nanampy ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpitandron'ny filaminana tamin'ny alalan'ny fanaraha-matso fa tsy nanao herisetra toy izay niseho teto Antananarivo sy tany Tomasina. Voatsikaritra fa vohitsakitsaka ny zo aneho hevitra araka ny 10 amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia zo fototra ho an'ny tsirairay avy ny midina andalambe amin'ny fitakiana rehetra izay ataony. Manameloka ny herisetra atao an'ireo izay midina andalambe manao fitakiana am-pilaminana. Manameloka ny fisamborana sy fidaroana ireo olona izay manao fitakiana andalambe. Manameloka ireo fandrobana sy fampirisihana ny olona androbo. Talanjona izahay eo anatrehan'ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana manoloana ireo andian'olona nitondra zava-maranitra sy antsibe teto Tomasina tao barika 5 omaly izay nanao fandrahonana ho faty an'ireo mpianatra ao barika 5 nefa tsy nandraisana fepetra sy tsy nosamborina. Mampatsiaro ny mpitandro filaminana ny fihetsika tokony ataon'izy ireo manoloana ny fidinana andalambe raha ohatra ka fidinana andalambe tsy nazahoana alalana. Miresaka amin'ny vahoaka, miangavy ampahibe maso ireo olona mba hisintaka raha tsy izay dia voatery mampiasa hery izy ireo. Manao sommation
intelo izay vao manatanteraka ny fanaparitahana an'ireo olona tsara marina fa nisy etsika fidinana andalambe tany amin'ny faritra hafa tany Fianaratsoa tany Mahajanga tany Antsirabe izay nizotra ampilaminana satria nanara-maso ary namey ny mpitandro filaminana fa tsy nanao eritreritra. Nefa kosa tamin'ny faritra sasany Antananarivo sy Tomasina dia tsy navela naneho hevitra sy nidina andalambe ary tonga dia nampiasa hery ho setriny ny mpitandro filaminana. Raha ny fantatra moa dia misy ireo mpisolo vava no misahana fiarovana ireo olona nosamborina nandritra ny tolona ka maimaim-poana no anaovan'izy ireo izany. Fanintana tetsy amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena tetsy Simbazaza kosa ny nofo mangatsika ny solombavambahoaka ny Betuki Atsimo Jean-Jacques Rabenirina teny amin'ny FLM Malavolona kosa no nampahirezana ny fianakaviany ity solombavambahoaka izay nodimandry ny herinandro lasa teo ity. Ankoatra ireo solombavambahoaka namany dia niarany ombombavaka teny antoerana ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomana ny Antsipriana izay. Teto amin'ny fiangonana loterana malagasy fileovana Tanjombato fitandremana Malavolona no nentina nanomeza amboninahitra n'Andriamanitra sy nampahirezana ny fianakaviany solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina ny maraina teo ny ompoteto ireo député mpiara mikatroka taminy nanome voninahitra sy farany tonga teny antoerana ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomana niara-ny ombom-bavaka sy nanotrina ny fianakaviany manoloana izao fahalasany olomanga ny firenena izao. Ny honorable Jean-Jacques Rabenirina tamintsika amin'ny alalan'ny asany ny fanompoana ny lovana petrana ny tantarana tsy mijanona ho soa natao ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka ihany zany fa soatoavina napetraky ny Jesosy teo amin'ny fiangonana koa. Miala sasatra ampiadanana ny mpanompony izy natanteraka ny asa nahavita ny fiazakazahana izy ary nitazona ny finoana. Ry mpiara-miazakazaka malala ny fahafatesana dia mampahory antsika satria manasaraka antsika amin'izay tiantsika zany. Nefa an'io dia te-hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra izay nofidiana fa na velona na maty isika dia antompo. Honorable Jean-Jacques Rabenirina koa dia maty ho antompo. Ny fahafatesana amin'izany dia tsy fahabangana akory fa izay ao Kristy dia miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ka lazain'i Jesosy fa izy fitsanganana sy fiainana ary izay mino azy na maty azy dia velona mandrakizay jaona toko 2024. Ataorin'ny fitoam-pivavahana ny fampahirezana teto Malavolona dia niazo any lapana antenimieram-pirenena ny nofo mangatsika ny député Jean-Jacques Rabenirina natao veloma farany teto izy mialohan'ny azony Antuléara ametrahana ny nofo mangatsikany. Etsy laniera hatramin'izao ny filazan'ny fanjakana ny tenina zava-misy marina momba ny fanotofana tanimbary-mbahoaka. Nilaza ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina fatsiny voka-dratsy ara-ekonomika ihany no olana amin'ity raharaha ity fa io ihany koa nitondra-drano rehefa fotoam-pahavaratra. Ndo rahantsika ny Antsipriana vaovao. Taoriny ny fanamboarana ny lalana Ivato Tsarasotra tamin'ny taona 2024 nisy fifanarahana natao teo amin'ny mponina sy ny fanjakana ka afaka namboly sy nanajary ny tanimbary ny mponina tafiditra amin'ilay antsoina hoe aire de mise en valeur rurale. Nanomboka nisy vokatra mivoaka avy tamin'ireo tanimbary ankehitriny anefa nototofana ankeriny ny tany fivelomana. Misy lalana mametraka ny zoan'ireo tantsaha ireo nanomboka tamin'ny taona 2024 hoy ny fanazavana. Nanomboka nisy titre kely maromaro mivoaka navoaka ny any amin'ny service de domaine zany amin'ny anarana olo tsy fantatra sy orinasa tsy fantatra. Nefa ireo tany ireo ny eo amin'ny lemaka laniera fantatsika ny tantara ary fantatsika fa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny fitondram-panjakana ny fandimby sy ny mponina izay mamboly vary iny tamin'ny nanomezana fahafahana mamboly vary sy
ny fanomezana ny fizakana nyzo amin'ny fananana ny tanimbary zay le natao hoe aire de mise en valeur rurale tamin'izany fotoana zany ary reo no mitarika ny zo ho an'ireo tantsa sy ireo mamboly ny vary eny amin'ny faritry laniera fantatsika eo atao iny laniera eto Antananarivo tsy eto Madagasikara sopotry laniera arabary raha izay fa figerena fitantanana ihany koa ny rano rehefa fahavaratra satria amin'io faritry laniera io akoatran'ny tanimbary dia misy faritra izay tsy ambolembary fa karazana fanangonana ny rano tsy tafavoaka avy hatrany midina mamonjy any Betsy Mitatatra sy makany Ambotro Manjaka ny ambany andrefana rehetra any iny amin'izao fotoana izao tototra daholo zany rehetrarehetra zany. Misy fiantraikany lehibe amin'ny lafiny ara-toekarena ny fanotofana natao tamin'ity tanimbary be ity ho ihany ny député Mamy Rabenirina. Ankoatra izay mbola ao anatin'ny fotoana mainandro isika saingy efa ahitana rano miandrona sady eo anelanelan'ny lalana sy ny tanàna manodidina ny lalambe migodana aina iteraka olana lehibe zany raha vao tonga ny rotsakorana. Ny fanahina zany voalohany indrindra ara-toekarena sy ara-tsosialy dia iena be ny voakabary itombo ny tsy fahampiambary eto Antananarivo sy manodidina fa ara-panajariana dia halakiakatra ny rano fantatsika tsara fa ilay isaky fotoanan'ny cyclone rivo-doza dia anisan'ny tondraka voalohany i faritry laniera iny sy ny tapany ambony Atsinanana alohan'ny laniera zany hoe mandray ny rano avy any Varadrano sy ny avy any amin'ny ilany Atsinanana sy ny avy amin'ny Meromandroso rehetrarehetra dia mivoaka eo amin'ilay atao hoe vavafolo zay vao mipita makeny laniera dia rehefa tsy mahatafavoaka avy hatrany ny lemaky laniera dia mitohana ny ambony Atsinanana ny rano zavatra mety hitranga zany zao ary azo antoka fa hitranga dia ho dibo-drano tanteraka ny faritra ilany avaratra sy Atsinanana Antananarivo iny raha vao avy ny orana ary amin'izao fotoana izao tsika ianareo mpanao gazety efa nandeha nijery teny mahita tsara fa lasa misy farihy miforona vaovao anelanelan'ilay lazaina fa autoroute sy ny tanàna Nambodifasina ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy satria tsy tafavoaka ny rano misy rano mandavataona mandeha avy any ambony avaratra sy ambony Atsinanana any dia amintsika maitany izao volana septambra izao dia lasa misy farihy miforona zany ao satria tsy tafavoaka ny rano tokony ikoriana mandavataona mamonjy ny lemaky laniera sy midina makany ambany andrefana rehetrarehetra any. Efa nisy hetsika natao tamin'ny taona 2024 ho fanakanana ny tsy fahazahoan'ny olon-tsotra miditra sy manararoatra io tany io saingy tamin'izao fotoana izao nankatoavin'ny fitondrana ny fanotofana ity tanimbary lehibe ity izay mampametra fanontaniana sy aya momba ny fiarovana ny vokatra ara-tsakafo sy ny fiantraikany amin'ny mponina. Tany amin'ny taona 2024 tany zahay niaraka tamin'ny mponina teny amin'ny ny faritra iny izay voakasika dia efa nanao hetsika niaraka tamin'ny mpahay lalàna mpisolo vava sy ny vahoaka sy ny fikambanana maro samihafa teny amin'ny toerana iny niaro ny tsy ahazon'ireo olo tsy fantatra ny titre ivoaka kanefa araka ny voalazako teo nisy titre farafakely 2020 tafavoaka tao anelanelan'izay vanim-potoana izay dia niaro izahay niaraka tamin'ny vahoaka ny amin'ny tsy ahafahan'ireo olona nahazo titre ireo mizaka n'le zony indrindra eo amin'ny fanotofana ny fanotofana misy zany fahazon-dalana tokony hoe amin'ny mahatompony tany an'le olona fa amin'ny lafa fanajariana ny tanàna Antananarivo tsy zay te hanototra tany rehetra dia manototra fa irahantsika mahalala zao fa tamin'ny Sadek iny dia nararotan'ny olo tsy fantatra ny fanohizana an'ireo fanotofana ny tany nanaovany zareo an'ilay toerana fanaovana ino ty izy exposition eo ampito eo tamin'ny Sadek sy ny tanimbary ilany andrefana rehetra amin'ny laniera ary tena miazakazaka be andro manalina. Raha tsy ahivina hatrany dia mifanilika ny fanjakana ary samy laza tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanotofana izay miazakazaka mafy amin'izao fotoana izao. Tsy azo inona ho ity député ity fa mody miady ny samy ao anatin'ny fitondrana matoa mbola mandeha io fanotofana tany-bahoaka io. Omaly moa dia nisy ny hetsika nataon'ireo mponina sy ny tompon-tany teny laniera tsy nanaiky ny fanotofana. Hatreto raha ny fanazavana ho an'ny secteur 10 dia tany mirefy 103 hektara no voakasika. Tantsa manodidina ny 7 alina no mivelona amin'ny ity toerana ity.
tontolo ny fanabeazana kosa laharam-pahamehana ho an'ny komina ampitatafika ny fanabeazana ary izany no mahatonga ny komina mifantoka amin'ny fananganana sekoly sy fotodrafitrasa ho amin'izany hoy ny ben'ny tanàna. Tsy diso anjara ny EPP Sabotsikely Faly Arivo izay nahazo trano fianarana vaovao miaraka amin'ny dabilio ny antsipriany izay vaovao izay ary. Misa 470 ireo mpianatra misoratra anarana ao amin'ny EPP Sabotsikely Faly Arivo ampitatafika amin'izao fotoana izao. Ity sekoly ambaratonga fototra ity dia isan'ireo efa naneho vokatra tsara tamin'ny fanadinana sy ny fampianarana nandritra ny taona maro ka mitanàny toerany amin'ireo sekoly mahatoky eo anivon'ny komina ampitatafika. Notokanana ny efitrano vaovao ho an'ny préscolaire izay natao hanomezana vahaolana amin'ny filanin'ny ankizy madinika hatramin'ny 4 taonany. Ity efitrano vaovao ity no anokatra varavarana ho an'ireo ankizy vao manomboka miditra eo amin'ny tontolon'ny fianarana mba ho voaomana sy ahazo fahalalana fototra mialohany idirany amin'ny ambaratonga fototra raha ny fanazavana. 470 eo ny isan'ny mpianatra ankehitriny dia izao efitra fianarana vao nosokafan'izao ihany koa moa izany dia mazaka ankizy beazina eo amin'ny 2.30 eo. Fahasoavan'Andriamanitra na tonga an'izao teo koa ny famatsiam-bola avy amin'ireto vahiny reto noho izany dia hosokafana avy hatrany ny kilasy fanomanana atao amin'ny moyenne section satria moa grande section efa nisy teo aloha. Amin'ity taon'ity ihany dia hosokafana efa nisy ihany moa izany ny fanomanana teo amin'ny mpanabe teo amin'ny fivorimben'ny ray aman-dreny fa atao hoe nisy fahatarana kely fotsiny ny fidiran'ireo ankizy ho beazina. Ho an'ny moyenne section moa izy ity ny 4 taona izany no mahazo tombony ray amin'ity taom-pianarana ity satria efa teo ny ankizy mpianatra 5 taona efa nisokatra efa 3 taona lasa zay. Ny fahaizan'ny ben'ny tanàna ampitatafika nandresy lahatra ka nampatoky ireo mpamatsy vola no nahafana nanao ity fotodrafitrasa vaovao ity. Fampanantenana efa natao tamin'ny vahoaka no tanteraka ankehitriny hoy ny fanazavana. Laharam-pahamehana ny fanabeazana satria io no lakilen'ny fahombiazana ho an'ny tsirairay hoy ny ben'ny tanàna. Ny komina ampitatafika dia mbola mampanantenanareo mpampianatra sy mpanabe rehetra fa ny fotodrafitrasa rehetra tsy maintsy andohana ary nitoizantsika dia niresaka fanabeazana ka efa tafaresaka tamin'ny namantsika na ny partenaire teknika financier mpamatsy vola fa ny tany anaovana azy zao no lasa misy fiandrasana fa efa tokony hanomboka ny fanamboarana ny EPP ananjana maitso anjana tsy miova azafady fokotany ampitatafika vaovao annexe ery amin'ny tany menabe ary ny vinanina hotokanana desambra izy io mbola misy morcellement atao anatin'io tany menabe io dia ry akaiky ny sisiny ry akaiky niakatra nandrefambohatra no isy an'ilay annexe ny EPP anjana tsy miova mariana fa le EPP efa misy amin'izao ao anjana tsy miova dia ankehitriny aloha dia efa amboarina ny rano ao sy ny dosy ao. Misy projet anaky5 mahazo ny lycée anampitatafika, mahazo ny CEG fihavanana, mahazo ny EPP Akatany, mahazo ihany koa ny EPP Sabotsikely ity EPP ity EPP Madera Tsimbohatra isy fotodrafitrasa resaka rano mandeha miainga azotsika. Dingina lehibe ho an'ny sekoly, ho an'ny commune ary indrindra ho an'ny taranaka izao natao izao ho iatrany ny ben'ny tanàna. Midika izany fa rehefa misy ny finiavana sy ny fahaiza-mitantana ary fampiresahana amin'ireo mpiara-miombona antoka dia azo tanterahina tsara ny tetikasa lehibe mikasika ny fanabeazana. Ny fanantenana dia mbola isiany tetikasa hafa mitovy amin'izao izay tsy vitany hoe manampy amin'ny fanatsarana ny rafim-panabeazana fa mampiseho ihany koa fa ny finiavana politika sy ny fiaraha-miasa akaiky dia afaka miteraka vokatra maharitra. Tapitra ny fampahalalam-baoantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ireo teknisiana sy ny namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.